Fa androso tamin'ny valandresaka faharoa hatramin'ny fiandohan'ny taonan'ny komitin'ny fampihavanam-pirenena na ny CRN izay tariny professeur Albert Zafy ny makasika ny fametrahana mazava sy marina ny antsoina hoe fampihavanam-pirenena no isan'ny teboka ny mpanjinina tao anatin'izay fotoana izay. Totosa izay ny fifidianana ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ka tokony roso amin'ny fampihavanam-pirenena marina amin'izay isika eto an-toerana raha ny fanazavana nomen'ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena na ny CRN. Ny fampihavanam-pirenena ho azy ireo dia toy ny trano lehibe iray ka ny fanaka ao anatiny dia mifototra amin'ny fahamarinana. Efa nilaza ombieny moa ny CRN fa ny dinan'ny fiarahamonina malagasy dia ny ananganana firenena sy fiarahamonina mitandro ny firaisan-kina sy ny fampandrosoana mivelatra ho an'ny rehetra. Efa zava-dehibe ny fisina fanjakana fotoana andro zao ary izany fitonam-panjakana izany izay manana etaeta ty-hampandroso ny fiainan'ny fiarahamonina misy eto dia nambarany CRN fa tsy ahomby zany raha tsy mifototra amina fampihavanam-pirenena ny zany tanterahana satria ny fampihavanam-pirenena manko tsy resahana fampihavanana tsotsotrona olona miady na heritsy mitovy fa ny fampihavanana dia fampihavanana malagasy sa malagasy, fampihavanana ny malagasy sy ny tantarany, fampihavanana ny malagasy sy ny hoaviny, fampihavanana malagasy amin'izao tontolo zao, fampihavanana malagasy amin'ny olona miara-miaina rehetra manontolo fa mivelany eto anty Madagasikara ity mba hahatonga lanina firenena tokana. Raha tsy zay no tanteraka dia tsisy voka ny fampandrosoana rehetra manontolo. Ho an'ny CRN ny zava-dehibe dia ny hoe foto-kevitry ny fahefam-panjakana manontolo mihitsy ny fanatanterana ny réconciliation na ny atao fampihavanam-pirenena fa tsy programa apahany anankiray rovikanam-pirenena manontolo fotsiny. Zay no mahatonga an'azy miaraba midera ny fanjakana amin'izao fotoana andro zao nandroso manao hoe manao an'izany réconciliation zany fa maranay zany ka anaovanay antsoavo ho an'ny filoham-pirenena vaovao dia ny hoe ampiaro sy atao vangana hita maso ara miendrika raha-tanterana zany tena fampihavanana marina zany. Manamafy araka izany ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena fa mahomby ny fitondram-panjakana vaovao izao raha makany amin'ny fampihavanana ny samy malagasy, ny malagasy sy ny fiarahamonina, ny malagasy sy ny tartarany, ny malagasy sy ny hoaviny, ny malagasy ireo teratany vahiny monina eto ary ny malagasy izao tontolo izao. Ka ho fehin'izany dia ho malagasy iray ny fiarahamonina malagasy ary mandala ny soatoaviny.